enisaotranao jeso malalo satrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Fahalimerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity ary ity am-piandohana dia vavakanao manokana ihany koa izahay ho an'izay manaraka ny ten'Andriamanitra eto mba hitombo fahalalana, tombo fankahirezana eo amin'ny Jesosy any isika. Aloha inderatsika ny amin'ny lesona anio dia hivavakintsika ary ry Andriamanitra itsara indrindra amin'ny fifaliana sy feno fankasitrahana no hiantsona ny anaranay anio. Mankasitraka anao izay ny amin'ny fitantananao, mankasitraka anao ny amin'ny fiainonao ny vavakay. Saotra anao ihany koa zahay satria Andriamanitra tsy manosy-potana ny anao fa miaino anay zanakao ary ihany koa mamaha ny olana rehetra. Atao malala ao andray ny tenao izay ankehitriny, sakafo ny fomampananay vonina andray azy minaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe mampitobaka fitiavana. Manampy antsika azo an-tsaina ny vidin'ny fanomezan'i Maria ny fahafantarana ny havian'izany. Narda no iantsonan'izany menaka manitra izany. Ny fakan'ny zava-maniry anankiray avy any Himalaya sy ny tahony no nanaovana an'io menaka manitra io ary dia lavitra nataony. Avy any tendrombohitra Himalaya izany izay namakivaky an'ireo firenena izay fantatra ankehitriny amin'ny anarana hoe ny Inde, ny Pakistan, ny Afghanistan, ny Irak, ny Irak, ny Iran, ny Jordana, ny Palestina ary ny Israely mandra-pahatongany any amin'ny tanàna anankiray tao amin'ny faritra Jerosalema. Nantsoina ivory ny mpisorona sy ny fariseo hatramin'ny nananganana ny Lazarosy tamin'ny maty. Dia nyray fotanteraka indrindra tamin'ny Kristy ny vahoaka ka nety ampidi-doza ny misambotra azy apaha-ibe-maso. Noho izany dia nanapa-kevitra ireo lehibe fa hisambotra azy amin'ny miafinafina ka atao mangingina arak'izay azo atao ny fitsarana azy. Toy izany no tetika nataony hamonoanan'i Jesosy. Nefa raha mbola velona koa Lazarosy dia fantatra ny mpisorona sy ny raby fa tsy azo antoka ny amin'ny anjoa azy ireo. Ny fisian'ny lehilahy izay tany am-pasana efarana ka tafaverina nohony tamin'ny tenin'i Jesosy dia tsy maintsy hisy vokany na ho ela na ho haingana. Noho izany dia nanapa-kevitra ny Sinejiona fa tsy maintsy ho faty koa Lazarosy. Lalina tokoa izany izany no zavatra ratsy ny tsiriritany sy ny hevidratsy izay mibahana tao anatin'ny sainy izay efa nandevoziny. Ny tombo hatrany ny fankahalana sy ny tsy finoan'ireo mpitarika jiosy mandra-patatsajany olona izay afaka tamin'ny fasana no ny heriny mandrakizay. Tonga ny fotoana nomezam-boninahitra an'i Kristy. Nijoro teo amin'ny aloky ny hazo fijaliana izy ary ny nitadiavan'ny Grika azy dia nampiseho taminy fa hitondra zanaka lahy zanaka vavy maro eo amin'Andriamanitra ny fanatitra ataony. Fantany fa kely sisa dia ahita azy no hamaivona lavitra noho i Barabasy ilay mpangalatra sy mpamono olona izay naleo nandefa azy toy izay ny zanak'Andriamanitra ireo Grika.
andreny vahoaka hanao ny safidiny izy vokatry ny tolotsaina nomeny mpisorona sy ny mpanapaka nandritra ny fotoana foy a dia nibanjina ny ho avy Jesosy ka nahareny feoerany faritra rehetra teto tany ilay nanambara hoe indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ireo vahiny ireo dia nahitany santatry ny vokatra lehibe rehefa harodana ilay efitra izay mampisaraka ny jiosy sy ny jentilisa ka andreny afatry ny famonjena ny firenena sy ny samihafa fiteny ary ny olombelona rehetra. Izany ny fitiavan'i Kristy atsika, eny fa na dia tsika malagasy aza dia mandray an'izany fanomezana sarobidy izany koa dia ny fitiavan'ny tompo ny fandreseny teo amin'ny hazo fijaliana izany maolona afaka atsika kehitriny ka aokany ho fifaliana ho atsika tonga fankairezana tonga atsika hijoro hatrany ihany koa fa efa afaka ny fanandevozana isika ary tsy hitsangamenatra isika satria Andriamanitra nanafaka atsika. Amen. Toa malala ho mbola maneho fankasitrahana anay anao izahay eny amin'ny sorona nataonao teo Kalvari. Raha tsy izany fitiavanao izany dia mbola atao anatin'ny fahotanay izahay ary tsy nisy na no ho avy mamirapiratra izay afaka nandrandranay ankehitriny anefa dia misokatra ho anay ny lanitra, misokatra ho anay ny fanantenana noho ny aminao. Tompo aokany izany ho voatahiry mandrakariva ao anatin'ny fonay sy ny sainay fa tsy aro izay fa manana mpisorona lehibe izay mifona ho anay any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.